Nitokana ny Braony commune Ambatomainty faritra Melaky ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany androany. Rava ny fivoriana rampitaona teny anivon'ny CST. Niarana fanafiana ny banky BMOI talata maty. Hoentitra ny fitandrona ny filaminana amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny 9 Jona. Ankafaliana indray tomboky lasy tomboky vavy nitsidina ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasana ho indray ranaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV izay marina moa fa mandeha mivantana amin'ny onjam-peo Cool FM. Nitokana ny Braony commune tany Ambatomainty faritra Melaky ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany androany. Sambany vao nisy tompona ndraiky mpanjakana ambony tonga tany amin'ity distrika ity tato anatin'ny fitondrana teteza mita tany antoerana ny namana mpanao gazety Nalisosomboniaina. Tsy misy tokony atao zanak'ala hafa intsony fa samy manana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara avokoa ny faritra sy kominina tsirairay avy araka ny hevitra noventesin'ny praiminisitra lefitra Ajo Andrianarivelo nandritra ny tafatafa nataony tamin'ireo tompona andraikitra sy mponina ao Ambatomainty. Nilaza mantsy ireo ben'ny tanàna sy lehiben'ny faritra fa tanàna lavitra indriny Ambatomaiky ka sambany vao misy tompona andraikitra ambony avy ao amin'ny fanjakana tonga nitsidika ity tanàna ity. Raha ohatra titika androso ny firenena, raha titika androso Madagasikara, dia tokony tsy misy atao ankilabao ny faritra rehetrarehetra, na ny commune rehetrarehetra, na ny fokontany rehetrarehetra, fa tokony miara-miainga, miara-mandroso daholo ny faritra iran'ny Madagasikara. Izay no fa atsika milaza fa tena misy fampihavanana, misy fampandrosoana marina eto amin'ny firenentsika. Aiza moa no hoe afaka ifampihavantsika? Aizitsika ny atsapan'izany misy fampihavanana raha ohatra ka mbola misy mahatsapa, mbola misy mahita fa natao ankilabao araka ny voalazan'ny lehiben'ny distrika teo ny hoe lasa ohatra ny tany lavitra andrina ny vahoaka malagasy sasany eto amin'ny firenena. Tsy azotsika ekeny zany, tsy azotsika everiny zany fa zay no adidinay amin'ny mampitondra fanjakananay, no mampitovy lenta, no mampitovy fitantanana, no mampitovy zoa ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Nitokana ny Braony commune Ambatomaiky moa no antony nahatongavany tany nefa atao ihany koa ny tetikasa maro mbola kasaina tao ka isan'izany ny lycée any Antoerana. Nanotanterin'ny praiminisitra lefitra trano moa ny mahakasika ny fampianarana satria tapa-kevitra ny tenany fa io no antony iray goavana afaka manafitra ny firenena mikizo. Tsy ny fampianarana ihany moa no nasidy teny nandritra ny diany fa atao ihany koa ny mety ho fandraisana anjara amin'ireo fanamboarana fiangonana maro samihafa. Tsy nitokana fotsiny fa nitondra voandalana ho an'ny tanora koa ny tenany dia ny fanamiana sy baolina ho an'ny tanora any Antoerana izany. Ady hevitra be ny teo amin'ireo CST nahato tamin'ny asany sy ireo CST vaovao ka nahatonga ny fivoriana rampitaona izay azon'ny be sy ny marina trehina ho rava ary ho avy hatrany ary ny fanady adiny. Raikitra ny sahotaka tetsy amin'ny filan-kevitra ambony teteza mita ny maraina teo. Dia mangataka zahay ny isian'ny suspension de séance andriamato président. Misy momba fangataka hoe suspendiao aloty séance tsika ty raha misy zavatra tokony hazo fampiresahana any raiso aloha namana any satria izy araky ny resahan'izany ny ministre zay mbola tsy tonga nefa ny fotoana mandeha ihany ka sao dia misy korotanito ato amintsika zay. Azony rehetra atrehana moa ny fivorin'ny ireo mpanao lalàna ireo. Tetsekilany dia ireo fanonona ny anaran'ireo mpikambana vaovao eny anivon'ny filan-kevitra ambony teteza mita. Tsara ngamba raha mitsangana avy hatrany satria mbola tsy hain'ny ankamaroanareo. Andria maro mamin'ny ainy. Andrianarivony Rawel Mano. Nampiakapeo ireo mpikambana teny anivon'ny filan-kevitra ambony ny teteza mita. Zavatra misy eto firenena tsy efa fantatra ny vahoaka ray manontolo ve ny zavatra mitranga zao fotoana zao ka nanina zay koa mba te-harala zavatra mitranga fa tsy tokony hoe pomponina fotsiny any hoe iny raha misy taratasy mazava ny jareo vakotra eo tompoka zavatra mifamompahota be ato amintsika izany dia mba miangavy ny asika rehetrarehetra zany miaraka miaino azy ato fa raha any ambadikany lasa ohatra amin'ny tompotrano io zahay amin'ny zava-misy ato amin'ity amin'ny fanjakana ity tompolato.
Naritra ora roa tao anatin'ny trano mihidy izay tsy nahafahan'ny rehetra niditra ny fionana teo amin'ireo mpikambana izay niesorina ary teo ihany koa ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita ny jeneraly Rasoulo Soudolin ary tao aorianan'izay dia anisan'ny fanapahan-kevitra noraisina miantona ilay fanendrena sy le fandroana sy fanendrena an'ireo mpikambana vaovao ary jusqu'à nouvel ordre zany jusqu'à la réception des jugements ka noho zany zay no lalàna misy ary rehefa nanontaniana dia hoe anaraka an'io lalàna io tokoa ve niatitra tsy anaraka dia nanambara moa tao fa hoe tsy maintsy arahana strictement zany lay lalàna reo CST 3 reo dia miverina amin'ny andraikiny sy ny asany amin'ny toerana misy azy dia tsy andaniny ihany koa ireo mpikambana teo aloha izay nasorina teo amin'ny toerany nefa ny araka ny lalàna izay mifehy ary niakatra ny fitsarana misahana izany ny maraina teo dia mbola mipetraka eo amin'izay toerana izay hatrany izy ireo amin'izao fotoana izao fa ny fehy ny zavatra ny fampiresana itao mba tsisy iova dia mbola mitazona amin'ny toerany mahasisty azy ireo namanareo satria recevable ny requête nataony namana nitarika olona tao amin'ny CST ireo mpiaro ny zonim-panjifa ary tena ankatoa ny fitsipika rehetra mifehy io androm-panjakana io izy ireo fanadidinina avy hatrany io entiny namana Marijaona. Nisy ny fionana azon'ny rehetra atrehana atetsy amin'ny lampananosi kely ny fionana teo amin'ny ministra fambolena sy ny filan-kevitra ambon'ny tetezamita ary tsy nanaiky gisitra tao aoriana izay ihany koa ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ka nangataka mba hiditra ao anatin'izany androm-panjakana izany. Tenan'ny société civile eto misy eto amin'ny firenena mangataka izahay mba afantaranay vahoaka Valalabemandra ny tena zava-misy marina eto amin'ny androm-panjakana ity. Eny anisan'olona mianjady amin'ny vahoaka koa ngamba resaka Valala zany ngambany izay manana zoa mba tokony hijery an'izany zavatra zany androany mba hanatrika hoe inona marina ny tena zava-misy satria lasa tsy fijerenana tombotsoa am-bahoaka ntsony le izy fa lasa resaka any amin'ny de la politique raha izay Valala zay ny resaka androany aleo zay mba hanatrika mba tianay ho fantatry ireo vahoaka namanareo hoe misy an'izany koa ingata amin'ny firenena afaka mba mandraindraikitra ny CST. Ny fomba fidiranao raha vao registre izy dia mitondra badge mametraka raha-panondro ray izy manaraka an'izay science plenaire aten'olona marobe tsy mihogahoagany ao satria mijery fotsiny tsy mametraka question tsy mitehantehaka ao tsy kolozy aminao tsy noleko hoe mety le fehy question teo mafapoana tsy any resaka fa mihaino na zaho zao ry mitsoskondra ndray dia mba te hijery ohatra anareo ina marina ataony dia mijery dia tapitra ny resaka dia mivoaka tsy mihogahoga ao ny ao manjary tsy fanaraka tafiditra somatsara atao anatin'izay lampam-panjakana izay rehefa nisy ny fampidiniana teo amin'ny tompon'andraikitra sy teo amin'ny mpitarika ny zon'ny mpanjifa. Ary izay vahoaka manana zo satria tsy niry zareo ambony ihany manana etaeta hoentinao amin'ny CST io fa izay vahoaka majinika koa manana etaetanay ka zay ny joronay mpiaron sosialim-bahoaka eto amin'ity firenena ity hiady marina andreo fiainam-bahoaka zahay marina fa ny Valala ao anatin'le resaka fiainam-bahoaka fa inoko angamba fa tsy dia essentiel be le resaka Valala fa aty amin'le sakafo hiditra ao am-bavan'le vahoaka mihitsy zao ny tena essentiel amin'ny vahoaka zao hodiniandrareo maika. Na izany na tsy zany aza nefa dia heverina fa nietsika izay nataon'ny zonim-panjifa tamin'ny ity andro ny androany ity dia atao anatin'ny filaminana tanteraka ihany koa na dia efa niodiody teny ary ireo mpitandro ny filaminana tamin'izany. Mbola manjaka hatrany tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao. Banky indray tamin'ity indray mitoraka ity no lasibatra ireo jiolahy ary avy hatrany ary ny fanadihadiana. Tokony ho tamin'ny 12 sasany maraina teo no nitrangana fanafiana amin'ny tapiadiana ny banky BMOI talata maty. Naharitra 10 minitra izany ary dia nitsoaka tamina fiara 405 gris ireo jiolahy raha nanambarany sandarmaria teny an-toerana. Nanambarany zava-nitranga ny ben'ny tanàna ny talata maty. Teo amin'ny anankidimy teo ary mpanao fanafiana tao amin'izany banky zany ary tsisy ny sarotavatra zareo zany fa nandeha anjaba ny fotsiny amin'izao izy tsy haiko mody anokana compte ny anankiray dia avy eo nanaraka ny sasany zany dia nanambana basy fomba fitaovana am-piadiana tokoa zareo raha filazan'ny reo client izay andresahanay teo ivelany zany hoe
tena tona fitaovam-piadiana tokoa zareo toy ny Kalaknikova teny Antananteny. Misy fiara ny andra zareo tao velany tao le izy moa zany araka ny heninay dia misy ny caméra de surveillance fanaraha-maso ao amin'ny BMI ary dia hita daholo ny tavan'izy ireo zany anay fotsiny zany mijery zay hoe sao dia nisy olana ratra na maty sanatr'izany tsy maintsy mijery zany zay hoe inona no andraikitry ny commune ao anatin'ny zavatra zany marina fa manana an'ireo sécurité iny izy fanaheninay fanaizana zany ary dia tsy afa-miala ihany koa commune manoloana ny zavatra iny tsy maintsy mijery hoe inona disposition tokony fandroana manaraka mba ilana amin'ny zavatra ohatr'izao. Marina Mofo fa teny Ambatolaona talata maty no hita farany ireo nahafandoza ary mbola mitony fikarohana azy ireo. Ko raha misy manana vaovao mari-potitra dia iangaviana iantso ny laharatarobia 034 05 777. Fa mbola eo amin'izay resaka asan-jiolahy izay ihany dia niarana fanafiana ihany koa ny farany herinandro lasa teo ny tany Arivon'ny Mamy. Jiolahy iray araka izany no voasambotra araka izao fanadihadiana izao. Andianjolahy amin'ny Tanabasy indray no nanao ny asa fanafiana tany amin'ny commune Arivon'ny Mamy ny zoma lasa teo. Araka ny efa fantatra moa dia niova fomba fiady ny jiolahy tato ato ka toy ny ankamaroan'ny fanafiana izay nitranga faraparany teo dia vao amin'ny Anora Arivo izy ireo dia efa nanao ny asa ratsiny. Tsy nipetraka fotsiny amin'izao anefa ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina fa nanao izay tratry ny heriny ka voasambotra tamin'izany ny iray tamin'ireo jiolahy. Mbola mitohy kosa ny fikarohana rehetra sy ny famotorana. Tamin'izany dia voaroba ny tokantrano iray ka lasa tamin'izany ny vola mitetina efatretsy sy ray tapitrisa ariary. Noho ny fiarah-miasa izay lazaina fa matotra dia matotra misy eo amin'ny mpitandro filaminana indrindrandrindra gendarmeria sy ny fokon'olona dia tratra ilay ny anankiray tamin'ireo jiolahy mitampiadiana ireo ary tratra miaraka tamin'izany ihany koa ny fitaovam-piadiana izay nampiasain'izy ireo. Ka hatreto aloha dia mbola manainga ny fiarah-miasa sady manentana amin'ny famongorona ny ratsy ato anatin'ny distriktan'ny Arivon'ny Mamy zany izahay akoatin'ny gendarmeria. Ny eo anivon'ny gendarmerie kosa dia manentana hatrany ireo olona mahita na hiarana fanafiana mba hampandre azy ireo vantany vao mitranga ny asa ratsy. Ny laharana 720 no antsoina maimaim-poana amin'izany. No marin'izy ireo fa ny fiarah-miasan'ny mpitandro ny filaminana sy ny mponina ihany no ahafahana mandray andraikitra aingana rehefa misy ny tranga toy ireny sy tany Arivon'ny Mamy ireny. Ho amafisina ny fitandronan'ny filaminana eto Antananarivo sy ny manodidina mandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Izy fepetra maro raisina amin'izany. Arao ny fanadihadiana hoentin'ny Hilda Asinjo. Hoentitra dia hoentitra ny fitandronan'ny filaminana mandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Fetin'ny malagasy rehetra io fety io ka mendrika ny iainan'izany am-pilaminana ny rehetra araka ny voalazany mpitandron'ny filaminana. Ao anatin'izany indrindra dia hiparitaka manerana an'Antananarivo ny mpitandro filaminana miisa 700. Amin'ireo faritra misy fitangoronan'olona no tena ho amafisina ny filaminana. Ohatra amin'izany ny eny Antsonjombe sy ny eny Mahamasina. Eo amin'ny resaka fandriam-pahalema manaraka ny voalaza teo hoe be ny famizivezena, vizivezy koa ny mpanao ratsy, manaroatra koa ny olona te hanao ratsy, dia tsy maintsy misy ny andraikitra raisy fitandrona filaminana mialoha mandrindra sy aoriana. Dia izay zavatra izay moa dia fanamafisana trano, fanamafisana ny fisafona any amin'ny toerana ataontsika hoe arisika. Dia ao koa ny atao izay hahafaingana ny intervention na ny fanaisana andraikitra ny zavatra amin'ny trano amin'ny alalany tetika isan-karazany izay efa fantatra moa ny fanaovana azy. Dia ao koa ny resaka fanaraha-maso ireny toerana le virin'olona moa zany fa anaovana fety manokana reny zany. Ohatra rakeny asika Antsonjombe izay mitarika olona maro mandritra ny andro maromaro dia tsy maintsy misy fanaraha-maso entitra re zany amin'ireny mba hitalovana ny aim-bahoaka sy hitalovana koa ny fananana. Eo ankilan'izay dia manao antsoava amin'ireo vahiny ireo mpitandro ny filaminan'ireo mba tsy hivoana amin'izay antony hatongavany eto amintsika ny zavatra ataony. Hisy ihany koa ny fisavana atao amin'izy ireo amerana ny fioaram-pefy. Tokony tsy handeha amina toerana misy famorim-bahoaka ireny vahiny ireny satria tsapa moa fa misy vahiny miaraka amina olona izay mandeha amin'ny toerana amorim-bahoaka. Tato ato malaza ny resaka hoe fitsaram-bahoaka tondromolotra fotsiny dia efa mety hahafaty ianao. Ka raha vahiny no tratrana tondromolotra na voaratra na maty dia manahirana be misy.
Araka ny mahazatra moa raha misy ny ilana azy ireo dia efa vonina hatrany ireo mpitandro ny filaminana isan-tsokajiny any an-dakazerinany anampy ireo 300 miasa. Fa isan'ny mahasorena ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Efa iaraha-malala raha teo fa mihabetsaka izy ireny rehefa vaninandro fety ka hisoroana izany ary dia hisy fepetra manokana ihany koa ho raisin'ny ny mpitandro ny filaminana mandritry ny fety. Mbola fanadihadiany Ilta Asinjoatrany. Efa manomboka ho tsapasady ny fitohanan'ny fiarakodia tsy aroa. Mbola iamafy anefa izany arakaraka ny miakaiky ny andro fety. Andray fepetra amin'izany ny mpitandro ny filaminana. Amin'ny rehefa fety ohatran'izao ny fandrindrana hanamaivana ny famovizana zany hoe ny fluidité fa rehefa ilaina moa ny manasa azy mety atsefatsefa ihany dia hoizana koa ny mise en place na ny fametrahan'olona mpandrindra famovizana aloloha dia hoizana koa mba tsy haly ny toerana raha tsy efa maivana mandeha tsara ny rehefa afaka amin'ny fitohanana. Nanao fanetanana ihany koa ny tompon'andraikitry ny filaminana sy ny fifamoivoizana mba tsy hitondrana fiara anatin'ny fahamamona sady miteradozy zany no voasazan'ny lalàna. Androany kosa no ankalazaina ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny aretina drépanocytose, aretina manaranaka hitany amin'ny rà mpahazo ireo mainty hoditra. Ny kantinanta afrikana araka izany no ahitana betsaka ireo marary n'ity aretina ity. Izy ihany koa no aretina manaranaka voalohany mahazo sazamanarivo ny eo am-piterahana. Nanomboka tamin'ny taona 2004 kosa no nataon'ny OMS ho anisan'ireo lahara-pahamehana ny ady amin'ny drépanocytose ary fahaefatra koa izy aorian'ny homamiadana sy ny sida ary ny tazomoka raha eo amin'ny fahasalamam-bahoaka maneran-tany. Voafaritra ho manodidina ny 50 tapitrisa kosa ireo marary n'ity aretina ity eran'izao tontolo izao. Any Manakara faritra Ivato-Vahavity Vinany moa no ankalazana izany amin'ny fomba ofisialy amin'ity taona ity raha ho an'i Madagasikara manokana. Mitoka-monina ny faritry maro antsetra amin'izao fotoana izao noho ny faharatsian'ny lalana. Namoron'ny mpanao gazety ny Mpandraharaha any an-toerana androany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny teny Akorondrano ny tantaran'ny zava-misy fanadihadiana hoentin'ny Dina Andriamampiatona. Raha efa nofana ny fanjakana roa taona lasa izay ny fifamoivoizana an-dranomasina izay tena mahazatra ny olona dia tsy manan-tsafidy ankoatra ny zotra antanety izay maritra 5 andro avy eo maro antsetra makany Toamasina lalana mirehefa 700 kilometatra eo na ihany koa ny zotra anabakabaka foana ihany koa anefa ity zotra AT72 makany maro antsetra ity noho ny faharatsian'ny piste izay efa mahatratra 3-20 taona ary mbola tsy nisy fanamboarana hatramin'izao. Impact socio-économique an'izay mazava be. Midina ambany dia ambany ny fandrarahana eo amin'ny lafin'ny fizahan-tany fotsiny. Efa 300 isan-jato zao ny nanafoana ny famandrihan-toeran'ireo amin'ny makany maro antsetra. Dia efa mazava ho azy zany fa mitotongana ny fandrarahana amin'iny faritra iny. Tsy tafavoaka ny vokatra na dia misy ara le sambo fa ny mampitohy ny avy any ambanivola miditra ao amin'ilay district zany ratsy koa ny lalana dia manano sarotra koa ny resaka vokatra zany amin'izay. Ankoatra resaka fifamoivoizana io dia mbola maro ihany koa ireo olana mianjady amin'ny faritry maro antsetra. Ao ny solika izay efa tafakatra 7 ariary nisy fotoana noho ny fanafoanana ny tobin-tsolika any an-toerana. Eo ihany koa ny olana amin'ny famatsiana herinaratra sy ny tsy fisiany ny fahatserana ny intsony hatramin'izao. Irariana zany ma tokony va malaky ty situation zy satria very fanambola velona daholo ny olona vina izy ty ny vita ny vahiny tokony hitsidika misalasala ny mpandraraha tokony anao fandrarahana matahotra sao tsisy ny stabilité politika dia vokatra zay tsy misy tsony ny famoronana asa very asa ny izay efa manana asa satria tsy tonga ny vahiny voatery tsy maintsy asorony no chômage technique zany le olona reny. Faniriny ireto mpandraraha ireto noho izany amerenan'ireo mba hampiverina amin'ny laony ny fandehan-draharaha any an-toerana. Manao antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana maefa araka izany ireo mpandraharaha avy any maro antsetra mba hijery manokana ny mahakasiky ny faritra iny fa tena mahatsiaro mijaly tokoa ireo vahoaka. Mbola any amin'iny faritra maro antsetra iny hatrany misedra olana ihany koa ny sehatry ny fizahan-tany noho ny fanafoanana ny fitsidiana ny valan-java-boary ny masoala amin'ny alina izay tena mahasarika ny mpizahan-tany tokoa. Ny andindininy ao anatin'ity fanadihadiana Dina Andriamampiatona ity.
Tsy mahasarika ny mpizahatany intsony ankehitriny ny faritry Maroantsetra. Miaina ho 3 alina eo azy ireo hatramin'ny novambra 2024 raha ny valan-javaboahan'ny Masoala no resahany. Eo amin'ny lafiny gestion ny parc national de Masoala izay nanana olana angizabe amin'izay l'interdiction ny visite nocturne surtout au niveau ny réseau du parc national Masoala. Nefa izahay mahita ao anatin'ny tranokalan'ny MNP fa tsy misy mihitsy izay noty mahakasika izay aloha voalohany indrindra. Maro noho izany etetany ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Ny etetanay amin'ny lafin'ny fizahantany dia ny renormalisation ny renormalisation ny secteur du tourisme, que ce soit en formation professionnelle na eo amin'ny fizarana traikefa na misy échange vis-à-vis ny opérateur hafa izay azo ifanaovana voalohany zay faharoa manarakarak'izay ny mba octroyenanay ny budget anay izay 50% ny vignette touristique afahanay manao promotion an'io région Analanjorofo satria ny région Analanjorofo amin'izao fotoana dia efa nahazo ny office régional. Maniry ihany koa izy ireo ny mba hiverena ny zotra AT72 ny Air Madagascar satria io no ahafahana mivezivezy na ho an'ny mponina eto Madagasikara na ho an'ny vahiny tonga hitsidika. Anentanana an'ireo mpianatra ankafiany kolontsaina no tanjon'ny ivotoeran'ny kolontsaina malagasy etsy Antsahavola. Efa 2 volana izay no nisin'ity ivotoeran'ny kolontsaina malagasy ity ka ampianto sekoly izy ireo ampahafantatra ny toerana sy ny hetsika ara-kolontsaina. Ny fitsidiany Narindrarandria no manana ny toerana no fintinina ao anatin'ity fanadihadiana ity. Fiarovana ny aretsaina amin'ny endrika maro no entin'ny ivotoeran'ny kolontsaina malagasy etsy Antsahavola. Misokatra ho an'ny rehetra ny IKM eo amin'ny tontolon'ny famoronana sy ny zavakanto. Ireo hetsika ireo dia entina hanabeazana ny mpitsidika. Anisan'izany ireo mpianatra izay antsoina manokana ny sekoly mba ahafahan'ny IKM mampianatra ny tanora hidiny kolontsaina. Efa moka ny andiany faharoa amin'ny fianarana kabary izay andrasan'ny fimpima anjara ny IKM etsy Antsahavola. Tanora avokoa no liana amin'izany fampianarana izany. Fanabeazana ny alalan'ny hetsika, ny atrikasy, ny fitantarana angano an'ireo ankizy. Mahazo tombony amin'izany ny mpandray anjara eo amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ireo mpitsidika ny fitoerana. Kolontsaina izay tsy voalaza ny vidin'ny bonsai. Efa mirona eo amin'izay tontolo izay ny malagasy na ireo mpamboly sady mpampianatra ny fikarakarana bonsai. Porofon'izany ny faritra fampirantiana entin'ny fikambanana malagasy bonsai etsy amin'ny CGM Analakely nanomboka omaly ary maharitra 3 andro. Ny famoran'ny bonsai eto amintsika raha mampitany vidina ny velana sy ny fitiavan'ny tompony manokana ilay azo ary ny faharetana amin'ny fambolena sy ny fikarakarany bonsai, ireo no antony telo mahalafo ny voninkazo naniry toy ny hazo kely anaty tavim-boninkazo. Eo anelanelan'ny fitapitra ariary sy 10,000 ariary ny vidin'ny bonsai izay aranty etsy amin'ny CGM Analakely. Zavatra miaina nefa ny kolontsaina. Ny kolontsaina anankiray tsy azo amidy ary raha amidy tsy voalaza ny vidiny fa saingy amin'ny hoe betsaka ny olona tia anazy dia namidy ny bonsai dia amin'ny vidiny mahafapo an'ilay olona tompon'ilay bonsai raha izay dia amin'ny vidiny ihany koa azo atao hoe raha ampitaitsika ny vidiny any velany zany izay tena ambany dia ambany tokoa ny vidiny eto amintsika. Nefa izany tsy maintsy manaraka an'izay satria lefa efa mividitsika malagasy koa zany tsy maintsy jerevana. Maritra taonjato iray kosa ny fahaveloman'ny bonsai ka mila faharetana tanteraka ny fambolena sy ny fikarakarana azy. Ankoatra ny maha-kolontsaina tsy voalaza ny vidiny dia fahaiza-miaina ihany koa ny bonsai. Dia iny no alalanao ny taonany zany. Sahala ny manokana zao ny antony alalako ny taonany saika hazo fantatra daholo ny vilile izy. Famotorana ny fantatra dia maka zany ianao fanadihadiana amin'ny olona manodidina an'ilay toerana nakana an'ilay izy dia rehefa jerevanao zany le tokotokony taonany io zany karazana estimation io mety ohatran'izay fa karazana kajika tsotsotra fotsiny zany dia zay no lalana zay 10 taona ty mety efa maheran'izay ary. Manome endrika toy ny zaridaina ny trano malalaky ny CGM Analakely ny varitra fampirantiana entin'ny fikambanana malagasy bonsai izay mifarana Rapitso. Dia iny ihany koa no entina indray mamarana iny fampahalalam-baovao iny. Isaoranao naraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny tana-bote etsy amin'ny 67 hektara atsimo nanao ny taresin'ny taovolo. Ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia manome fotoananao indray Rapitso tahaka izao. Veloma tompoko.